miarabantsika indray raha tsy aivina nanao cuisine ireo mpifaninana omaly raha ny anio indray dia andeha ho jerentsika raha ny valiny izay sady ma connaissance générale ho antsika koa e misy karazany firy ny boisson caprice reto hitantsika reto nyvokatra caprice rehetrarehetra ny fantatritsika hatramin'izay dia ny bonbon anglais aloha caprice orange caprice grenadine caprice pomme tamin'ity taona ity ary ny caprice anana misy anankidimy parfum ny vokatra caprice ary ny orinasa mamokatra azy dia tsy iza koa izany fa ny Star Madagascar. Fantaniana manaraka indray ary mahakasika ny beurre ny beurre tsy maintsy d'origine animale azavatsy dia ny margarine d'origine végétale. Ana margarine dia ny Montfleury beurre na ny beurre. Misy karazany firy ny Topine Express. Topine Express maro nareo nahita anazy misy karazany anankiroa sans sucre dia misy ny sucré. Inona no ataon'ny Kimoun Resort? Ny Kimoun Resort dia hôtel, restaurant. Dia misy azy any Morondava. CE Market dia orinasa anankiray ao anatin'ny groupe Kimoun Resort ihany izy io tsy iza akory fa io dia manofana sy mamolavola an'ireo vehivavy entre guillemets hoe handicapé dia ireo vehivavy ireo no mamokatra nytony karazany zavatra be lehibe tony ohatra hoe poivre, misy cannelle, misy karazany épice, misy vanille izay ho ampiasaintsika atao anatin'ny fifanana ihany moa tony vokatra rehetrarehetra tony miel de forêt de tsingy izany hoe hafa mihitsy n'ilay hazo nangalana an'ilay izy dia ireo vehivavy ireo mikarakara anazy. Misy fantaniana teo hoe firy grama ny point jaune d'œuf anankiray dia izy io dépendre ny habeany atody fa en moyenne point jaune dia 20 grammes. Dora dia toerana anankiray fividianana sy fivarotana ny produit matériel na pâtisserie sy ny métier de bouche. Ny Candera mampianatra fotsiny. Toerana misy azy ety Bel Air route circulaire. Ilaina tsoiniky ny be sy maro taminareo dia pâte glacée akoho. Rehefa vita ary izay ny fanazavana ny entiny tompon'andraikitra sy ireo jury ka natambatra ny noty dia fantatra fa enina tamin'ireo mpifaninana no tafiakatra. Tsy izy izany fa Isam, Kevin, Eric, Yuli, Tsiori ary Ali. Izy ireo izany no tafiakatra amin'ny épreuve manaraka amin'ny dingany ampahefadalany. Ho tsinjaraina ho brigade roa izy ireo misy ekipa telo avy ao anatiny amin'ny alalan'ny atsapaka ka anatanteran'izy ireo gâteau à base na chocolat iray. Ka ho hitantsika raha mipitso hoe iza amin'ireo brigade ireo no havita mofo mamy tsara tarehy indrindra sy tsara tsiro indrindra raha pitsy ary ny fotoana e.